mamerina miarabantsika rehetra tokantrandray a ny ambasadreny soasiadiano mandroso tokatrantsika indray ny amin'izaon'io zao miarabantsika rehetra samoteny soa tonga amin'ny fampianarana larana faheniny atsika zay mitondra loteny hoe tsy manota intsony zay ao amin'ny osoa zay toriny ziady zay moa zany ny tenako zay fa maninona zay indrindra zany zay reo valitsika fa maninona ny eo amin'ny osoany tsy manota inona ny antony mahatonga an'izay ary eo anatin'ity fandarantsika vo afaka mametraka fanontaniana no ny amin'le hoe ny ao amin'ny jesosy de mpanota daholo ary miveriny amin'ny elo mihitsy indreo ny ao amin'ny osoa kosa ny tena hafa mihitsy izy ary tia le omeko anao zay le hoe etanao de hita am'izay hoe zatra tsy azo angalarina tahaka ty fampianarana ty satria tsy zatra mandeha ho azy akory le hoe afaka amin'ny fahotana fa misy digina sy lamina asana le mihitsy le izy tosanao hoe voalohany aloha inona tonga n'le olona lazaina hoe tsy me manota intsony voalohany indrindra aloha ianareo olombelona ozavetsika mihitsy ny hoe ny olombelona de reto anankitelo reto no mirafitra anazy e zany tena conceptionnareo olombelona zany zay ozaveko eto amin'ny sary a ho an'izay mijery sary moa satria moa akabeazan'olo moa zany renympitandranmasina de amin'ny tele daholo izy mijery de somary ijery an'ity sary ty tsika aloha de manasantsika rehetra naraka an'le sary zany a voninahitry dada iava sy eo soa ianareo olombelona io a de voarafitra amin'ny vatana voalohany indrindra aloha tia ny vatana nareo zany taontsika mitovy loko amin'ny tany mihitsy ny ty zao ny tany ty de iny a ny vatana nareo iny io zany nareo a ianao ny hoe vo amin'ny no sary a zany a de mandika daolo ny rehetrarehetra sady efa ateo nydikany a de manazava koa ny mpandika teny rehetrarehetra any hoe io zany le sary zany io ianao io zany ianao zay mahita sy mijery io a ary mandre de ao anatinao a de misy a ny atao hoe aina sy fana io anakio moa zany miaraka andray izy ity a ny fana ndray ataotsika nyity ny lokony ty a ny fananao zany ty io ny tena mandravitra anao moa tsy io ny tena ianao fa sangizy fotsiny tsy hita maso a fa io ny tena ianao io zany le fana io ny tena ianao a nataoko ohatrany loko volomparasy indray izy a tsy volomparasy ohatrany hoe ino moa zany rose fusia eka mandraovana azy rose violet eo dia lay fananao fanama olona zany fana olona io ny mpandika teny moa zany mandika anazy raka amin'ny fiteny samihafa fa io zany le fanahy eo anatinao io fanahy ary miaraka amin'iny fanainy kosiny a de iny a no aina ty zany a manaraka an'ity a ny aina zany ny aina moa eto amin'ny parti ny foetiny misy azy a ao ny teny hipetrahany eo aina io a ny aina zany ireo zany no mandravitra ny olombelona rehefa soratina zany no mandravitra ny olombelona de ny voalohany a ny maha olona anao io le atao hoe nofo nofo izy zao io ianao io zany nofo izy io aloha verina tsara am'le maizy anazy koa dia nofo ny dikan'io ty maromaron ty zany io le atao hoe nofo io nofonao zany io ty izy ty de ny faharoa mandravitra anao kosany a de ny fanahy io ny tena angezy io fanahy io ndray avy any amin'Andriamanitra io a ary miaraka am'ty fanahy ty tsy misaraka aminy a zay ataotsika hoe fahatelo de ny aina tsy mety misaraka reo zany a ny mandravitra nareo olombelona amoka toky sy andiny aminareo ny manamarina zany teny zany hoe reo no mandravitra nareo a lay nofo a de ny aina ary ny fanahy maolona anao de any mety toky sy andiny atsika no mikasika any am'izay a jerentsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny genesisy a genesisy toko faharoa anazavany am'izay genesisy toko faharoa de andinin'ny fahafito de mety itsy olo amy teny hoe aiza koa ny amarina azy zany a ka io tsy mbola nisy zavaboary na fahefana na hery afaka natohitra ny tenin'ny dadako zay ao anatin'ny soratra masina io tsisy
ary zay mihitsy ny atomba avantsika rehefa ny afarany any hoe izy aminareo no navitana nohitra an'io teny io fa manaraka an'io teny dadako io daholo a tsy ho Yehosoako io a zao tontolo zao zay ao anatin'io soratra masina io saingy tsy fantatrareo le izy a fa tonga izay adiapa fantatrareo le marina zany mahatonga na miantso anareo hoe manatona any Yehosoa fa izy le tena marina le Andriamanitra marina tena mpamonjy a io le tena niantona teo amin'ny fijaliana ary mitady ny hevitra amonjeny anareo fa reo karazan'Andriamanitra reo le midefy anazy reo le devolo idiny nakety daholo reo a de miara-miasa amin'ny devolo ry zareo a de manohitra ny teny zao famarinana zao satria nareo zao nametraka fanontaniana ina moa zany tokony andefasana io zanak'Andriamanitra eo ty ambony tany raha ohatra ka tsisy olona le fahotana raha ohatra ka mitondra problema ao anareo le raha tsy mitondra izy de anao inona ty moa fa matoa tonga izy a de misy problema any famonona fananareo le izy ary zay sary zay mihitsy iny tsy tiany devoly de midefy anazy ny devoly a de mamorona fampianarana hafa izy hitantsika ohatrany hoe raha ohatrany hoe Yahosoa tao anatin'io baiboly io na soratra masina vitan'zareo nanaovana azy nataony hoe Jesosy na Jesoa ohatran'izay eo zareo hoe tsy manana hery zany le Andriamanitra nareo misy antony matoa izy tsy nikitika an'io satria efa nazavaiko tamin'ny voalohany hoe efa noazavaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatrany a ka tsy nisy olana ny zanak'Israely reto tao voalohany de tsy niova io anarana io satria nipetraka teo foana ny famonjeny fa rehefa nanota kosa ny olombelona de tezitra Andriamanitra de tsy nasainy nanona ny anarany tsony ka natrany am'le zanany koa zay mitondra famonjena aza foana daholo de nareo lasa mpanoto io zay ny antony fa tsy aiko hoe tsy nanan-kery Andriamanitra manana hery mihitsiny izy fa izy mihitsiny rehefa tezitra sy sorena de miala izy ka rehefa miverina aminao izy am'izao fotoana mahino anazy zao ianao a metezanao hiaraka aminy kosa zay kosa de marina zay a metezanao hiaraka aminy kosa satria efa tonga izy anatona anao a de anjaranao kosa no manao ny fihetsikatsena manatona azy am'izay rehefa tsy anatona manao de miavina vona ary de miandry anao ny elo ary andry anao ny fahoriana sy ny fangiry firiana sy ny ranomaso sy ny tomany satria tonga teo aminao ny fanavotana tsy miraray ianao a de nirinao zany de niloza sy ny zavy matsiravina mely ianao a de tatazo ary rehefa zay ny tadiavinao de nisy toko faharoa andin'ny fafitony vaketsika ty ary le niteneniko teo ary vovotany no namoronany ava Andriamanitra ny olona iny zany le hoe nofo a le nofonao iny le vovotany ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavony de tongolombelona izy iny fofonaina lefa n'iny a iny ny fanahinao a miaraka amin'ny aina zay misy aina zany a miaraka amin'iny fanana lefa atao aminao iny zay le izay dao vaketsika am'izay le momba ny am'izay teny zay moa marintsika Joba toko fahefatra amby telopolo a andin'ny fahefatra ambin'ny folo Joba 34:14 Joba 34:14 mariko moa fa afaka manaraka direkta daholo nareo a na amin'ny fandika teny anglisy mivantana fandikana teny frantsay mivantana miara-maheno daholo nareo zao a ary ny fandikana amin'ny teny sinoa mivantana zany efa miara-maheno nareo niditra antsetra indray moa zany manaraka teny rosianina ho alefa direkta eto indray ny teny rosianina mahory nitseritra any atokantrano any a satria zay moa zany ny famarinana rehefa teny zay adia rehefa azy koa ty teny ty de mandefa zay adia Joba 34:14 raha tahiny ka ny tenany ihany no iveriny dia tsy ampy ty fa asina-15 deo fa sokafana manontolo zay raha tahiny ka ny tenany ihany no miveriny ka angonoany aminy ny fanahiny sy ny fofinainy le olona zany io resahany io hoe ho angonony dada iava miverina makany aminy zany ny ain'le olona sy ny fanahiny mazava zany fahatamizana nefa le fofinaina de aina sy fanahiny miaraka tamin'iny ka ny ateo fofinaina zany a de ny fanahiny dikan'izay no mibahana de ny aina manaraka an'iny a ianao le afaka miaina io zany angonoany aminy a ny fanahiny sy ny fofinaina de hiala avokoa ny ainy noforehetra miala zany le aina ary hiverina mivovoka ny olona zay hoe raha hoasoron'Andriamanitra hono zany ny ainy sy ny fofinainy
araka ny voalohany ho any amin'ny fanahy sy ny fofinainy de rehefa solo de miala ny ain'le olona zany hoe le aina zany a le fofinaina zany a de ao anatiny ao ny aina sy ny fanahy zay ny miaraka zany dikan'izay satria le fofinaina moa zany a de izy le manodrefa ny fofinaina fofinaina de iny le teo hoe aina ary fanahy zany hoe miala ny ain'nofo rehetrarehetra ary ny fanahy kosany a de miverina amin'andriamanitra zay nanome iny le nampianariko atsika hoe makaiza indray le fanahy de tia soratra masina miteny an'izay a ny fanahy kosany dia miverina amin'andriamanitra zay nanome an'iny mpitoroteny toko 20 andininy fito de vakitsika amin'ny anarany Josoa mpitoroteny toko 20 andininy fito koa ny vovoka de hiverina amin'ny tany ho toy ny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'andriamanitra zay nanome an'iny eto zany de nanazava tamintsika ny fiaingany mihitsy nandrafetananao fa io fanahy io zany de miverina amin'andriamanitra fa le vovoka miverina vovoka ka izany ambasadaorany Josoa ziady azy hitanao zany a de tsy tonga amonjy vovoka zay hiverina vovoka ty vatananao ty zany vovoka io tsy amonjy anao fa le fanahy zay le tena kominao am'le sary ato ho an'zay mijery sary moa de hita hoe io fanahy nataoko sary ohatra mavokely io a io le hovonjena io le zay ho tonga hovonjeko zao amonjy an'io satria io lay miverina vovoka le nofo zany de tsy mila an'io a lay vovoka zany tsy mila an'io a fa lay fanahy no entiko miverina ary efa manome teny zay adiary didy ho an'izay fanahy ho any aminay hoe mieno ny teny zay adiary fa tonga le fampamonjy anareo a Josoa no anarany a io lay ny andrasanareo hoe izany mba hamonjy anay hiverenay ho any amin'ny lanitra tonga izy zao lay ny andrasanareo ty tonga midirainga anareo ry miazakaza am'izay didy nomeny zay adia ho amin'ny fanahy rehetra ho any amin'ny lanitra zay nany raha anaky aty tonga eto le miantso anareo zay nirinareo hoe aiza le mamonjy anay a ity za ty ny rahan'lay tomponareo Josoa no anarany lay niantona teo miazy fijaliny fantatrareo mihitsy ny fa avy anynareo avy any aminay satria zavaboary taninareo nampidinareo mba hipetraka ao anatin'ny olona tsy fidinao anareo le maty ry fanahy ao anatin'ny olombelona zany ny risahako zay ianareo tonga zay adia mierina anareo ioany amin'ny famonjena anareo am'izay andao am'izay tsika andeha miaraha amin'ny Josoa fa tsy hoen'ny Josoa kory lay tarainanareo hoe mateo vonjeny fa eny no matotonga eto lay ny rahany zay adia andao hiverina daoly am'izay mifalinareo fa tonga am'izay famonjena tonga ny famonjena ny fanahinareo a mifalia daholy am'izay nareo mieno ny fampianarana ary tena ataovy antsoavo amin'ny namana rehetrarehetra zay teo vonjena fa tonga lay mpamonjy ny fanahy fa tsy hamonjy nofonareo fa hamonjy an'lay fanahinareo andao am'izay hiaraka am'izay adia de toizatsika raha le teny rehefa hitanao am'izay ary lay sary fa io lay fanahy ao anatin'ny olona miaraka amin'ny olona saingy gejainy ty nofo ty izy ilay nofo manjy a aleo aloha mbola siko sary anakaiky manageja an'le nofo manageja an'le fanahy satria le fanahy zany eo anatin'ny olona moko izy ny tena izy de i zany le nofonao mbola iny mibano ivelany iny de tafiditra ao anatin'ny io zany a le fanahy zany lasa ao anatin'ny olo io de voageja ao de io zany le olona ao anatiny a le olona zany hoe ty ivelany sy io mindrafitra azy io de lay fanahy zany le iny manodidina ao anatiny ao le fanahy io de mijaly ao anatin'le olona io fanahin'ny olona anazy io fanahy olona anazy io mijaly ao anatiny ao io de io le miantso vonjy enao le hoe te za teo vonjena enao le miteny hoe za teo vonjena io mitady an'andriamanitra io a tsy tia nofonao ty fa io fa vooziny io lasa vovoka tsy io zany io mitady an'andriamanitra io ke feny vokatry ny nofo de fadezeran'andriamanitra zao nge vakitsika zay teny zay ina ny vokatry nofo io i nofo io nge ka miady amin'andriamanitra io zany tsy hamonjy an'io nofonao io mihitsy ny andriamanitra io zay no mahatonga ny hoe tena tsy mety ane io ataon'le mpitondra fihevana mivoy fahagagana sy fanasitranana io mivony resaka nofo izy ny tena marina ratsy be eo anatren'andriamanitra mihitsy io Galatiana toko 5 andininy 7:10 vakitsika zany Galatiana 5:19 zay no vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa Galatiana toko 5 andininy 7:10
de miara-mamaky daotsika rehetra ny tokantrano any a indrindra fo anareo rehetra ny ampitan-dranomasina any tsy lavitra tsononareo efa hitakekinareo ziadia manatonina ziadia am'izay a zay daotsika ho any amitsika zay ny tena marina andeotsika ho any amitsika satria ianareo dia avy any aminay nareo ary miantsoantsonareo mihitsy azo natongavany ziady azao hoe miantso vonjinareo mba vonjeo zay fa tsy fidino anaina tonga maty tety marina zany fa noho ny am'le ahosoatianareo olombelona de rehefa nanamboatranareo vovoka izy a de mba atao hoe mitovy amin'andriamanitra nareo mitovy aminazy mitovy am' ziady asy ahosoa dia nomena ilay fananareo de iny fana iny rehefa tonga tete tany de maty no nanaovanareo nofonareo anazy nareo olombelo io zany zany resako zany vononareo lay fanana ao anatinareo ao atsipinareo any amin'ny ela noho ny miadalan'le nofinareo ka io adalany nofinareo mihitsy ny sanana io a ary vita ny famonjena ny famonjena nataony ahosoa zany a de manala ny nofinao iny tena nataony ary zay zao ataony ziady azy ao ovononay ny herin'ny nofinao io ovonony ziady any ny herin'ny nofo io any alalan'ny fahefany ahosoa satria ahosoa ny manao an'izay zay le hoe maninona hoe maninona no tsy mahay manao ratsy tsony ny olona atao amin'ny ahosoa de alefako atreny voalohany mihitsy de hitanao am'izay izy hoe ay ve zany le famonjena ary mahatonga saina am'izay zay no mahatonga nany manao antsoavo am'izay fanavy any amin'ny rehetra avy any amin'ny lanitry landry avy any amin'ny dada iavasy ahosoa tonga ziady aha hamonjy anareo fa ziady aha moa zany rehefa feziny anaty hoe ziady aha fa lavabe le ziady aha fa tsy maninona zay de mino daholo nareo galatia ny toko fadimy a noko andiny fa sy ambiny folo ka hatramin'ny zay makitsika anazy eo ary sivy ambiny folo mieny daolony atsika ity ary ny asan'le nofinao hitatsika teo le verina vovoka fa miariary ohatrany tsy naty fa nanina zay isy ndraikitra kely ny connexion fa miariary ny asan'ny nofo de zao fitsangatsangana fahalotona fijejejolo io daholo ny ataony nofinao io a tsangatsanga tady lehilahy foana isan'andro tady vehivavy foana isan'andro ifanaovana fahavetavetana zany zavatra ataonao zany tsy mitsahatra mijangatsanga io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fahalotona io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fijejejony io vatananao io zany no maratsy an'izany hoe mijejojejo mijangatsanga maloto mitovy kilasy daholo zany atany amin'ny fanompo-tsampy andiny faharoapolo zany makany amin'ny fanaovana fanompo-tsampy ianao ianao hoe mba teo tahina de makany amin'ny fanaovana sampy makany amin'ny andriamanitra tsizy eny fona jesosy koa raha sampy angatanareo fitahiny jesosy nefa nizatra mampime a io jesosy io mihitsy ne mifandray am'le kalan'olo sy ny zazavavin-drano sy nyreny doanydoany rehetrrehetra iny miaraka anireo e miaraka reo ny tena izy ary le mpitondra fivavahana ao am'ireny fivavahana jesosy reny ana de tena mandeha makany am'ireo mpanompo sampy sy mpanandro reo reny ary any reo no mangataka force ary ny force avy any no ampiasainao am-piangolana amin'ny tananareo nareo moa mpanota raha teo de mandaitra anareo mihitsy ny teniny de minotenina devoly nareo satria nareo de avy any amin'ny devoly ka ny devoly samy devoly mifampiaino de io nareo miaraka miaino feona devoly io fa ny eo amin'ny ahosoa kosany tsy mety miditra am'izany satria sady tsy azo zany zay ny atao kosany hoe ny ao amin'ny ahosoa mandrava devoly ny asany zay ny asany atao amin'ny ahosoa fa meko anao sady aloha aloha toizany telo hoe fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adylahy fiafinaforana fifampiandanina fisarahana io zao le mifampiandany io zao re nareo samy jesosy de mifampiandany miady ao fisarahana nareo samy eo am' jesosy nefa misaraka nareo zay no tonga hoe ny ato amin'ny ahosoa tariany ziady a tsy misaraka zany raha vo miaitra hoe iahosoa lay tena iahosoa zay tsy mitandrana didifolo a ziady any nampianatra an'izany ary rehefa resy lahatra ianao fa tena ziady any nampianatra anao satria zany nampianatra zany efa tena tanonoka tamin'ny taona 1995 no nitoriny zany zao fampianarana izao tamin'ny taona 1995 fa izao nareo eto ambony tany vo mahafantatra an'le fisiny izy a de mahay zara miainao an'izay nareo eto amin'ny firenena malagasy de mahafantatra an'izany histoira zany satria zaho moa ty madagasikara zao a fa
etinona metrahana fa ho an'izao tontolo izao kosa ny famonjena ary aza malely fefa ho avy ny amonjenana rehetrarehetra eno tsara le famonjena eny fanaovan'ody ratsy ny fandrafiana fifandirana adylahy fiafina foana fifampiandaniana fisarana fitokoana io zao nareo am' jesosy mifampitokotoko atao amin'ny eosoa tena tarian'zay ady tsisy mahazo mifampitokotoko zany fialolana famamona filalaovan'ny ratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'zany de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra nareo le nofo io zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra io nefa de io nofo io no ny angatahana fanasitranana fitahina sy ny maro samihafa mifamadika mihitsy anyre izy zahatra mitondra anao makany amin'ny fialana amin'Andriamanitra ny voizinao mena sakafo de tiako tenena zany hoe tsy mba raha mivavaka ianao de tsy mba zavatra ho an'ny fananao no vonjenao fa raha mivavaka ianao de le ho an'ny nofonao no ataonao fa nga efa tsy ampy anao nga ianao rehefa miasa mitady vola reny zay le olombelona zay le navoanao hatram'izay zay androany za manitsy anao hoe efa ampy zay ny be deabe nataonao ampy le nofonao zay mba avonjeo am'izay le fanahy mba miteny mihitsy ny za zay ady zandriny eosoa mba avonjeo le fanahy fa maninona tsy vonjenao le fanahinao io de to izantsika am'izay izy ka io lay hoe io nofo ingeny mitondra anao makany amin'ny fahavelezany de io ve no vatsianao io ve nataonao mafinaritra zay mety aminazy io ve nataonao foana zay tena metimety aminazy io ve nataonao zay afinaritra ny nofonao io ho any amin'ny fahavelezana ingena tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny lanitry ny lanitra ore olona mba miano tsara ny tena izy tena fitiavana ane zao hoe tena fitiavana satria mamona re nofo io mitondra fahatezerakan'Andriamanitra fisarana amin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra lay Andriamanitra tena izy nosarahany am'izay tamin'ny nofonao ny fanany nesorony le nofonao zay le tena Yahosoa tena izy le tena nahavita ny famonjena zay tena nahavita ny famonjena lay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana vita ny nampisaraka ny nofonao sy ny fanahinao arak'le sary nomeko teo satria io miraikitra ao anatin'ny olona io fa rehefa tao ny Yahosoa vita ny nampisaraka an'io zao ndray ny teniny raha vao mitamatra io mantsy tsy mety mihitsy tsy mety mihitsy io raha vao mitamatra fa tsy maintsy sarahany io vao mety Yahosoa nanao an'izay afaka manomana ny fanontaniana rehetrarehetra ho anareo rehefa avy eo fa leo tapitra ny fampianarana amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa andininy faha 1:20 zay mizay maranatsika anazy ihany manko andiny faha 1:20 Kolosianina de 11 ka hatramin'ny 12 eo angambana izy io ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorany Yahosoa lay voaositra zany le élu avait chosen amin'ny teny anglisy zany hoe nisy famorana nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona zay miaraka aminy io izy io namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorany Yahosoa zany hoe eto zany de nisarahana am'izay ny nofo sy ny fanahy noho ny amin'ny ny asan'ny Yahosoa teo ny azy fijaliana ao reo veny atsero zay sary zay ity zany le izy anao sary anakaiky ndray sika fa vonoatsika ity de zao zao le izy zany de manao sary ndretsika zany le olona moa zany ataotsika maraomanao teo de ty lera le olona ty zany io izy io io anao io zao ty le nofonao ty nataotsika loko io zay ty le nofo ianao zany io nofo io voilà c'est vous zay le nofo zany de manamboatra anakaiky indray izy
tia lay fanahany ty de lasa nialy nisaraka le fanato nisaraka taminy le fanahy fa io anatin'ny olo anakiray any io a fa nisaraka io aneo io zany a ao anatin'ny rafitry ny olo anakiray hoe io zany ianareo zany hoe ny olo anakiraika zany a rehefa tarafina rehefa tonga mihosoa de tafasaraka ny nofiny sy ny fanahany inana tonga an'izay io zany tena andriamanitra inana tonga nio tafasaraka oatran'io leho nisy toetantsika ny anytambatra tsara de tianay ten'andriamanitra vetsika vakina le ten'andriamanitra teo andiny faharoambiny folo fa niaran'ny levina taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny fino ny asan'andriamanitra averiko tsara fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny fino ny asan'andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay zany hoe tao amin'ny batisa zany a no nanaovan'andriamanitra ny fahampisarana ny nofo sy ny fanahinareo lay ny nofo zay namono ny fanahinareo ary ny fanahinareo zay matyn'le nofonareo a satria tena tsy afaka nanohitrany le nofo izy a nemizy hoe navely hipetraka ao anatin'ny nofo io navely hipetraka atao anatin'ny nofo io de zay no mahatonga ny ziady amanao antsoavy hoe tonga ny famonjenanareo ry fanazy avy any amin'ny ahosoasy dada iava zay namboarin'izy mianaka tonga ny famonjenanareo a mieno ny feony ziady aza manaiky tsononareo fa eno ny feony ziady zay ny rahany ahosoa hamonjy anareo natongavaketo hamerina anareo ho any amin'ny ahosoa meteza daholo nareo ho any amin'ny ahosoa am'izay tia ny antsoantsona makano aminareo araky le teninareo hoe tsy izay kory ny venanao ratsy fa ty nofo ity de zay kosa ny maty de tonga ny famonjenanareo tonga ny fahampisarana anareo amin'ny nofonareo ho sarana amin'ny nofonareo nareo ary avela irery am'izay kosa nareo tsisy tatsitambatra amin'io fo ampiarahana amin'ny ahosoa am'izay tia ny famonjenanareo andao anatin'ny ahosoa de rehefa nandeha tao amin'ny batisa zany le olo anakiray de tafasaraka amin'ny nofo sy ny fanahany de iny le petrakytsika eto zany hoe ao am'le batisa ny atao hoe batisa moa zany de no miara-maty amin'ny ahosoa de nipetraka zany le batisa eto ataotsika ndray azy fijaliana mifamadika le izy de apetrakatsika eto ary ny azy fijaliana ahosoa ataotsika ina reny izy ataotsika nyty bleu ciel ty eo ary ny azy fijaliana ahosoa mipetraka teo io io ny azo fijaliana ahosoa io de io azo fijaliana io zany no natonga n'lay io le batisa zany ka any amin'ny batisa moa naovanao ty bolometsika daholo toko sy andiny fa soratako daholo zany hoe rehefa natao batisa ianao zany de tafasaraka ny nofo sy ny fanahinao zay natonga n'andriamanitra ny teny eo amin'ny romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy jerevantsika ndray ty teny ty romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy fa tena ianareo zany ten'andriamanitra tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy hoe ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy romanina 8:9 zany de vakitsika ary ny anarany ahosoany teny fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra no mitoetra ao anatinareo zany hoe mivadika lasa fanahy le olona fa tsy nofo intsony zay mihitsy hoe tena tafasaraka tamin'le nofony izy zany ny dikan'izay noho ny amin'lay hazo fijaliana ahosoa la izy niantona teo amin'ny azy fijaliana de vitany ahosoa nampisaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka mitondra ntsony zany ny nofo manomboka eo fa le fanahy indray no mitondra azy zavatra lehibe mihitsy zay de aveny antsika am'izay le sary mivoaka tato indray zany tia tafala atao anatin'ity karety zany lay ino mo lay volomparasy izy rery zany tsitsy nataontsika sary indray alefatsika indray le sary asotsika tia dia io fa le fanahy resy isany tavely izy ty io fa izy resy isany tavela io le fanahy fa tafapetraka tsara lay nofo kosany maty le nofo ina moa le naovantsika ny koleran'ny nofo teo ty maromaron ty maty le nofo io mitsidredraka matory be amin'ny tany io maty le nofo maty le nofo zay le fanahy sisany tafatsangana be eo
tany de bravo be teka be tsika le fanahy hoe tena ay io izy io tafaty velona le fanahy tena tafatsangana tsara lay nofo kosa ny maty ozany hoe aizany maty eo ka zay mihitsy le nataon'Andriamanitra hoe maty eo tsy velona tsony hoe entinao mandehandeha fotsiny fa tsy itsony no mibaiko tsy ity tsony no mibaiko satria tafasaraka izy amle vatananao de tsy mibaiko tsony azy le oentinao teo izy no mibaiko an'ity fanahy ty fa raha vao vita kosa ny batisanao amin'ny Iosoa ity fanahy ty indray no mibaiko petraka tsika indray le sohatra hoe fanahy mibaiko ty am'izay no mibaiko ty fanahy io fanahy io zany le fanahy olona io io am'izay no mibaiko aminazy io no mibaiko anazy am'izay ty fanahy leo ataotsika fanahy kely satria olona izy petit f zany de rehefa nahazo an'lay ina moa nahazo an'lay fanafahana fisarana zany le fanahy de atao inona am'izay izy manomboka eo angambany fa fanahy kely ty fa ohatrany lasa ny oatra be le sary de nohantsika kely zao efa tafasara kely ty hoe ty le hoe fanahy io le fanahy io zany ty tafasaraka tam'le nofo izy io de rehefa tafasaraka tam'le nofo izy de ozy ny ten'Andriamanitra inareo tsy ao amin'ny nofo tsony fa fo amin'ny fanahy io izy io ary manomboka eo io olona io de ny zavatra tadiavin'io olona io de niteniny Iosoa foana am'izay ny sakafony Iosoa de niteniny Iosoa de zay ny sakafon'io zay na tonga ny Iosoa amin'ny teny hoe ny teny zay lazaiko taminareo de fanahy sy fiainana ary mandehana araka ny fanahy de tsy matateraka ny fanahy ny filany nofon-tsonareo ndreo vaketsika aloha ny teny Iosoa hoe ny olona zay efa tafasaraka amin'ny nofon'io de ny sakafo hoaniny am'izay de niteny Iosoa de zay no mahatonga ny hoe raha vao ny olona akaiky zany ny vita batisa de mitady ny teny Iosoa foana izy ary raha vao ny olona akaiky maniry raka amin'ny Iosoa de mitady ny teny Iosoa foana izy zay daholo ny sary miseho ohatra ianao zao ty teniko ty de mitady am'izay ianao satria teo vonjena le fananao ty azo an'le sakafo foana izy satria izy te ho any amin'ny lanitra lanitra zay mahatonga ny hoe tsy andronao tsony aza na eonana am'zay ady ah hoe aiza zay zay ady ah zay fa tena teo vonjena mihitsiny enao nge vakitsika am'izay le teny teo ina moa le nyteneko teo le teneny teo le hoe Jauna toko fahenina andiny fahatelo ambinipolo zay le nyteneko teo Jauna 6:63 Jauna 6:63 hoe ny teny lazaiko anareo de fanahy sy fiainana zay ka rehefa lasa fanahy sy fiainana ny teny meny Iosoa de ozy ny teny Iosoa satria ny teny Iosoa zany le ho an'ny fanahy de ozy ny teny lalàna navoakany Iosoa tamin'ny Paoly ndray hoe ny apôstôly Paoly hoe mandehana le araka ny fanahy de tsy matateraka ny tinofo ty tsony ianao tsy rehefatsika atao zany teny zany vakina azy rehefa nivadika fanahy zany ianao teo satria maty le nofo tsy eo amin'ny nofo tsony ianao fa maty iny de zao ny ten'Andriamanitra ny fanahy no mahavelona ho velomina araka ny fanahy am'izay zany ianao io ny tena mahavelo io fanahy io tenin'ny fanahy io zany ny nofo tsy mahasona inona ino le teneniko teo hoe maty am'ty nofonao ty io ianao io ny fijangajangana mirehare amin'ny arenanao anao nefa tsy hainao kory fa raha maty anao anyerinyery anga mahavonjy anao io ka mahavonjy anao ny trano be anao na ny tomobila be anao ny sambo be anao na ny roplanina be anao ka mahavonjy anao io ny antokana mahavonjy anao de zao famonjena menanao zao zao teny mamonjy anao zao ny mahavonjy anao ny tompony de Iosoa ary ny sandriny de zay ady ty miresaka aminao ty ny nofo tsy mahasona inona inona ny teny zay no lazaiko taminareo de fanahy sy fiainana ity teniko teo izy Iosoa ty zaraiko aminareo ty de io lay fanahy sy fiainana ho anareo zany hoe ty le mety ho an'ny fanahy ny teniny Iosoa am'izay mety amin'io fanahy io zany hoe manomboka eo le olo ianao zay mandray de hitady foana ty teny ty hoe aiza le teny mamonjy amin'ny fanahy fa le olona teo any amely tsy miraha fa tsy ty nofony ty tsy mivaky loha izy zay nefa ampisaraka anareo amin'ny rehetrarehetra ary tena misaraka mihitsy nareo misaraka am'izay olo mitady many amin'ny lanitrylanitra misaraka am'tsy le teo tsy teo any fa teo very fa zay ady kosa miteny hoe handao vonjena daholo aza manaiky an'zany io very zany de vola iny faly am'izay aza manaiky an'zany ny ataonao de ataovy zay iarana amin'ny Iosoa am'izay partout les moyens vonjeo ny fanahinao amin'ny hevitra rehetrarehetra mihitsy vonjeo ny fanahinao tena vonjeo tena vonjeo toatsikarana ny teny mandehana ka ny fanahy de tsy hatateraka ny filany nofonareo Galatiana toko 7
nefa kitsika teny zay Galatiana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo angambany izy zay Galatiana 3:16 Galatiana aiza izy zany ole diso lasokely jevatsika lasokely jevako ato fotrany lasa nanao tsy enjery be mihitsy ny ty za ty Galatiana toko fahadimy ke mivadika Galatiana 5:16 Galatiana 5:16 ho anao zay manaraka iarana tsiny kely amin'ny fahatsoana fa le izy koa moa za manao application foana de zay mahatonga anazy ty fa rehefa nivelany amin'ny baiboly de tadidika ny hoe ary le izy a tsy maintsy jerena kely izy vao tadidy hoe atsy Galatiana 5:16 fa hoy izao mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo intsony miteny eo soa nefa le fanahy sy fiainana de ohatsy ny teny eto hoe mandehana araka ny fanahy io zany hoe mandehana araka ny teny eo soa de tena tsy ho vitanareo ntsony mandeha amin'ity nofo ity zany hoe ina le teny eo soara ary misy zavatra iny natao am'le batisa satria tafasaraka ny nofo sy ny fanahy tsy mahabaiko ntsony ty nofo ity fa ny siny natao am'le batisa ny siny natao de zao ny valiny tao am'le batisa no nandraisina an'le fanahy masina le fanahy masina zay atao hoe fanahy ny fahamarinana zay mitarika na ny fanahy ny fahasoavana zay mitarika na le atao hoe parakleto mpisolo vava eo ny nandraisana anazy avy eny amin'ny eo soa fanahy masina io ary jerevantsika zay teny zay le hoe nandray ny fanahy masina anao rehefa atao batisa ary io fanahy masina io le mitarika anao tsy anao tentsony ary matoy anao zany nanota tsy le fanahy masina naraisina io fa fanahy devoly io fanahy mamitaka io niditsy atao anatinao io fanahy mitarika anao manota tsy fanahy masina zany hoe fa mieritsereta fanana devoly io matoanao manota aitsy be ny teny tsisy resaka sentiment mihitsy zany no any devoly fa fanavotany ty ary avotana ny olona aza manaky miasa mipetrahana devoly zany tsony hoe lasa ianao lasa ho dominina devoly aza manaky azy zany tsony Korintiana voalohany a toko 4:20 toko 4:20 de vakitsika ao amin'ny andininy 3:10 ao rehefa atao batisa zany ny olona de tia ny zahatra mitranga am'izay a fafanahy ihany nanaova batisa atsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisotroana fanahy iray zany hoe rehefa natao batisa ny olona zany a de misotro fanahy izy ary io fanahy io am'izay a no mitarika anazy ho any amin'ny marina rehetrarehetra io fanahy avy any amin'ny eosoa io fanahy masina ny eosoa io no mitarika azy a ho any amin'ny marina rehetrarehetra zany ka vakitsika ndraiky teny Andriamanitra zay a ho voninahitry dada iava vakitsika araka ny hoe zany fanahy zany a no nomena ny olona rehetrarehetra rehefa natao batisa averiko tsindrina kely io tsy teny zay fa misy zatra tiako apetaka eo hoe rehefa natao batisa izy a de io fanahy io no sotrony olona ary io fanahy io am'izay no hitarika azy amin'ny marina zay ny voalaza sotra masina ho jerevantsika ary ny jaona voalohany a toko 4:10 jaona zafady fa jaona voalohany jaona toko 4:10 hoe mitarika amin'ny marina io fanahy masina io jaona 16:13 jaona 16:13 zany jaona 16:13 rehefa itsika amin'y 13 ka hatramin'ny 17 ety mihitsy ny vakitsika zao de miara-mamaky tsika fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana de izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra zany hoe raha voatafasaraka zany le nofo sy ny fanahy de lasa mivadika fanahy ianao zany hoe tsy voahelingely le nofo tsony de alefa ny eoso am'izay le fanahy masina mitari-dalananao amin'ny marina rehetra de zay le hoe henony foana ny teny eosoa fa ny teny eosoa le fanahy masina mitondra anazy enoke de izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa izay lazainy fa zay ho reny a de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo zay le fanahy ny fahamarinana zany zay na ny fanahy masina ihany koa satria rehefa natao batisa ny olona anankiray a de izy no mitarika azy io fanahy masina io de ho jerevantsika moa zay rika hatramin'ny bokyny anankiray a
zay aloha vakitsika ny bokiny jaune ihany 14-24 angambany izy jaune 14-23 angambany no jereo kely izy le diso ndray jaune toko faefatra ambin'ny folo andininy fa 5 amby roapolo kay 4 amby roapolo 5 amby roapolo 4 amby roapolo jaune 14-26 zay no vakitsika indray zao hoe le fanahy masina io no mitarika ao amin'ny marina rehetrarehetra io zany jaune de mandray toko sy andinonareo mba ahafantarareo le atsarana sy ny fahamarinana mba hifalian'ny fanana rehetrarehetra am'izay hoe zany ka tena famonjena mihitsy ny zany jaune 14-26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay olazaiko zay lazaiko taminareo zany hoe hifanahy masina io zany de milatsaka amin'ny olona ary mampianatra azy ny zavadrehetra io zana hoe ina zany le fanahy latsaka teo io lay fanahy masina zany lay fanahy masina zany menanareo zany de ndoky atsika jerikely an'izay resaka hoe fanahy masina zay koa hoe ambokiny asan'ny apôstôly mihinantsika indray le hoe rehefa natao batisa zareo de nandray ny fanahy masina izy aiza moa ny teny iny asan'ny apôstôly toko 7-20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny aizany farany am'izay farany eo zany ndraiky izy hoatsika rehetra tokantrano ao amin'ny andininy fahafito angambany afaran'le izy asan'ny apôstôly toko 7-20 manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fafiry zany fafito eo zay de miara mamaky dolo tsika hita tokantrano ato asan'ny apôstôly toko 7-20 disonday asan'ny apôstôly toko 7-20 toko 7-20 de manomboka andininy voalohany vakitsika am'izay fiafarany ihany ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy de nahita mpianatra sasany teo izy any hoe nandeha nitety tany zany Paoly de tonga tany Efesosy de nahita mpianatra teo izy noho ny ka nanao tamin'ireo mpianatra hoe efa nyraisinareo va ny fanahy masina fony voamininareo ka ny fanahy masina mihitsy zany no nyteneniny eto hoe raisina rehefa voamino ka rehefa mino moa ka atao batisa ianao dia zay le vonjeny zay mahotsy ny lalàna zay mino sy atao batisa no vonjeny marka toko 2-20 andininy 2-20 zay marka 16 zay mino sy atao batisa no vonjena ka raha vo mino zany le olona de tokony mandray ny fanahy masina izy ka ilay fanahy raisinarika tamin'ny batisa zany no atao hoe fanahy masina mazava be io teny io hoe raha vo ninonareo de aza le fanahy masina satria rehefa mino olona de tsy maintsy atao batisa zay le izay marka toko 2-20 andininy 2-20 marka 16 zay misy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino kosa de hoe lohany rehefa tsy atao batisa ianao zany de hoe lohany ianao ny afaranao rehefa mandeha nyty teny ty nefa tsy milalà raha mandeha nyty teny ty anao nefa tsy milalà de ho bedibenao sady ho tsipin'Andriamanitra ny amelo any izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe raha vao mino ny olo anankiray de mitaky batisa io de iny batisa iny zany ny fanesorana ny tena nofinao ary andraisanao an'le fanahy masina ary le fanahy masina mitarika anao de tsy mahay manota intsony ianao manomboka eo zay le izy ho vaketsakely zay ten'Andriamanitra zay le hoe tsy mahay manota intsony rehefa atao batisa leo avetsika vakenakely hoe Galatiana toko 5 teo andininy fafiry mba tsisy fahatsonantsony le tenena fa nampalelo kely Galatiana 5-22 dao vatsika ny atsaran'ny olona mahazo an'le batisa am'izay mandray le fanahy masina Galatiana 5-22 zay le valy teny hoe tsy mahay manota intsony olo atao amin'ny Jehosoa noho ny am'izay sary eninareo zay tena le fokatrany amin'ny voalohany mihitsy le sary mba ho hitanareo mihitsy hoe tena mitombona le hoe tsy mahay manota intsony eo amin'ny Jehosoa fa matomba nareo zany manota ka tsy eo amin'ny Jehosoako nandray fanahy nareo Galatiana 5-22 hoe tsy ampy kely rakizy leo zany sokafantsika tsara lavidavitra tia Galatiana 5-22 rehefa teo afaka ianao fampahoriny divoly sy ny asany maizina rehetra mandengejanao reo manatona ny Jehosoa rerany ny vahaolana
fa nyvokatry ny fanahy kosany ty zany le fanahy ndraisinao ty de fitiavana fifaliana ny olona ato manana ny eosoarina ny fanahy masina de feny fitiavana foana feny fifaliana foana nefa ny anao mitady vola sy arena aveo hoe mahazo fifaliana nefa tsy hitanao any le izy mbola fahoriana ary no hitanao ao ny te amin'ny eosoa kosany a miaraka amin'ny eosoa tany de miatana be tena aye fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana tsy rika zany izany olona ty manao soa marina mora fanahy maharipo tsy mety manao zahatra ratsy mihitsy ny zany fa raha vo manao ratsy amin'ny eosoa kosany tsy faly izy a le hafa zay falemem-panahy faolonam-po ary tsy misy lalàna manohitra zany zay ny olona manana ny eosoa vita bateso amin'ny eosoa zany taritany fanahy masina de tsy mahay manota intsony izy satria maninona zay le hoe manana ny fanahy masina mitarika anazy izy ina moa zany no ataony ho fahotana tsony zay le tonga nytenin'andriamanitra hoe tsy mahay manota intsony izy jaona voalohany a toko fahatelo a avetsika indray ny teny noho ny amin'ny fanahy masina io andiny fasivy akitsika amin'ny andiny fasivy jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy zay jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io le fanahy masina io ka tsy mahay manota intsony izy satria nateraka andriamanitra nateraka tao amin'andriamanitra izy nateraka tao amin'ny fanahy zay nateraky ny nofo de nofo zay nateraky ny fanahy de fanahy ka ny olona tao batisa de nateraka tao amin'ny fanahy de le fanahy no mitarika azy a ka rehefa fanahy masina no mitarika azy aiza ny ampanota azy tsony le nofo efa nipiteny tarihan'ny batisa aiza ny ampanota azy tsony zay no mahatonga hoe rehefa taritiny fanahy masina le aloha tao am'le batisa de tsy mahay manota intsony izy tsy mahay manota intsony izy rehefa nitaritin'le fanahy masina de zay no tonga ny hoe ho anao zay mahainao antyteny ty rehefa tianao zany hoe tena hiadana fa izay tsy ary tsy hanota intsony fa ny tsy mpanota mantiny mahazo makany amin'ny lanitry zao ny antony io lanitry io de misy teny hoe tsy mahazo miditra ao zay tsy masina e vitatsika iny tamin'ny fampianarana apocalypsie 21-27 avetsika vetivetika apocalypsie 21-27 apocalypsie 21-27 somary mihoatra kely ny oratsika am'ty satria misy antony tsy maintsy azavaina amitsika mihitsy mantsy apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiaina zay ny zanak'ondry any misy lalàna zany fidiranao amin'io lanitry io fa ny olona tsy manao ratsy any mahazo miditra ao ny antony lay tompony lanitra mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra ty zay tsy masina tsy maintsy tanteraka ny mahazo miditra ty andovaka itsika iny hoe Matthieu 5:48 e Matthieu toko fahadimy a andin'ny fahavalo ambin'ny folo Matthieu a toko fahadimy andin'ny fahavalo amby efapolo a vakio tsara nge Matthieu 5:48 koa am'izany a dia aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay ny an-danitra tena misy am'izay ny olona tanteraka zany vo mahazo miditra any amin'ny lanitry tsy maintsy tanteraka vao tonga any amin'ny lanitry zany hoe rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ary ny ato hoe tanteraka de parfait ka le tompotrano io ohatrany ianao zao tompotrano rehefa metraka anao hoe tsy azo ifona sigara ato a raha mpifoka sigara miditra ao zany ka mifoka de voaroky izy hoe tsy azo isotrona toka ato ka raha mbola misotro toka anao miditra any de voaroky ianao rehefa te hipetraka eo anao zany de aza misotro toka ntsony de mahazo mipetraka ao ianao ohatran'izany ny lanitra ny tompotrano amindray a de dada iavà ka izy miteny hoe aoko ho tanteraka anareo tahaka ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra fa tsy mahazo miditra mihitsy raha vao tsy zay de tsy zakory ny salotony amin'io na izy fa le tompotrano any mihitsy de iaiavà noho ny amin'ny fahamasinany ho any amin'ny toerana misy azy ianao a tsy ndriko tsara zay ho any amin'ny toerana misy anazy ianao de tsy maintsy masina ianao vao tonga any tsy maintsy olona tanteraka ianao vao tonga any satria tranony ioko tsy tranonao io fa tranony ary izy mametraka fepetra hoe rehefa akaty aoko ho tanteraka ianareo votosika izy notosika izy som parfait donc jeantsika izy teze hoe satria misy olona miteny hoe aizako koa misy an'izany tanteraka zany fa nareo de mirediredy mihitsy le aizako koa mahapossible an'izany andao tsy rehefa tsika ny tenandriamanitra hikarika kely izy a hikarika kely am'izay mihitsiny a
tsy maintsy ikarika kely am'izay satria mbola jerevina kely fa tsy tadidiko le izy hoe aiza moa misy an'iny teny ikarika kely tsika aiza misy an'iny teny iny ao amin'ny Philippianina 3:15 ny jerevantsika tany de vakitsika amin'ny teny frantsay. Nous tous qui sommes parfaits, tena parfait io voasoratra io a. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Eo zany ten'Andriamanitra tena manidy mihitsy ny hoe fa misy ny olona parfait ka parfait mantsy le andresana taria ohatra amin'ny Matthieu 5:48 iny donc jerevantsika le teny ato hoe ao le bokyny Matthieu 5:48 zany Matthieu 5:48 teo iny a parfait koa ny dikan'iny 5:48 ianao nge le teny ato hoe soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait. Parfait mihitsy ny resaina eto hoe ianareo zay parfait tanteraka aokinareo parfait ohatrandrainareo zany ka i Paul laza tarika hatramin'ilay teny teo hoe parfait koa ny olo ao amin'ny Eosoa nous tous qui sommes parfaits zany hoe tena misy ny olo tanteraka amin'ilay Eosoa ary lazaina aminao fa izahay eto amin'ny Eosoa zany tanteraka zany izay etsonanao ary meky teo hoe ity le antony mahatanteraka anay a noho ny amin'le fanahy masina lay tena fanahy masina tena izy a avy any amin'ny Eosoa ny olo mitarika de tsy mahay manota intsony ato amin'ny Eosoa tena impossible azanao ratsy zany ka hoe mitarika anao amin'ny marina izy mpina moa zany no fahotanao ataonao eo tsisy fahotanao ataonao e satria izy mitarika anao amin'ny marina de ny teny farany ary de zao rehefa nandehan'izany teny zany ianao a de zao ny didianao andao atao batisa am'izay rehefa tianao ny azo an'izany ateo hoe afaka ny fahotana io tsy mahay manota intsony mba ho afaka miditra any amin'ny lanitra iny lanitra satria ny olona mpanota tsy mahazo makany de ny contraire an'izay zany a ny olona tsy mpanota no mahazo makany de zao ny teniko aminao a andao atao batisa asan'ny apôstôly zay ny amaranako anazy a asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly a 22:16 de afaka metraka fantena am'zay nareo rina ty a asan'ny apôstôly 2:4 zany a na ny avy any ampitan-dranomasina na ny avy etanterneto Madagasikara afaka mandefa fanontaniana daholo nareo a amin'ny laharana telefônina mapetraka kely amin'ny écran am'le numéro telefônina de voakiko raiky izy asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao ianao zany zao de tenenina mihitsy inona zany mampijanona anao ianao zay mahita ana mijery anazy sy mandrehana amin'ny radio internet ny télé internet sy mahasamihafa io ianao zao nitratran'tyteny ty hoe inona no mampijanona anao mitsangany mentsoa ny anarany ianao zany de didina mihitsy ny hoe mitsangany ianao a de antsoa ny anarany io Eosoa io zay le hoe tsy mentso miantso ny anarany vo azo vonjeny ary le anarana antsoinao a Eosoa am'izay raha zany de tsy voavonjy anao ary renao zany ka tsy manao batisa tena tsy voavonjy anao fa io batisa nataon'io nge batisa ny aranao tam'le Andriamanitra tsy izy natonga anao mpanota de niaraka tamin'ny devoly foana ianao hatram'izay rehefa tsy volonao io a de miaraka amin'ny devoly hatramin'ny farany ianao na navono io batisanao io fa tsy mety io de aoka atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao rehefa tianao zany ny tena dio ho afaka amin'ny fahotana ho voasasa tsy mpanota intsony a tsisy fahotana intsony a metso ny anarany Eosoa de atao batisa ianao a de tena afaka amin'ny fahotanao zay afaka amin'ny fahotanao ary rehefa mle batisa ianao vao mandray ny fanahy masina le nampianariko atsika teo mandray ny fanomezana de ny fanahy masina araka ny voalazany asan'ny apôstôly 2:7 hoe any andraisanao an'le fanahy masina any asan'ny apôstôly 2:7 vakitsika amin'ny anarany Eosoa ino am'izay ty teny ty ary io petera taminy asan'ny apôstôly 2:38 mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anarany Eosoa nareo rehetrarehetra mba azo famelan-keloka ianareo ary ianareo dia handray ny fanomezana de ny fanahy masina andray le fanahy masina am'izay ao amin'ny Eosoa le batisa no atao fa ray Jesosy no naovanao batisa
dia mitafy an' jesosy ianao ary tsy ho afaka ao zany mandrakizay. Ho anareo zay miteny hoe azay koa nge fa tsy manao teny ntsony eza miteniteny foana lay batisanao nganao afaka atao. Vakitsika ny Galatiana toko fatelo efa nyteny faharoa moa fa ty ny tena farany ty. Galatiana 3:27. Zay no mahatonga ny hoe raha tsy atao batisa ty amin'ny Ôsoa Toriny Ziadia ianao a miaraka amiko ianao zany vao mety io batisa io. Tsy afaka ao zany ianao fa aza mirediredy. Zay mihitsy aza mirediredy fa tsy afaka ao zany ianao. Tena famarinana zany anao zay mihaino sy mandre anahy. Galatiana 3:27. Fa na izy anareo natao batisa tao amin'ny lay voaositra Ôsoa zany io dia mitafy any Ôsoa. Satria moa Ôsoa ny toriko eto. Ty mantsy le teny le misy teny diso any dia be dia be nefa apetraka amin'ny normal satria Jesosy napetraky ny olona, Jezo napetraky ny olona, zatra tsisy zany Andriamanitra zany. Andriamanitra mampanoty zany tsy mety zany, miala am'zany ianao. Ka eto le teny hoe raha natao batisa tao amin'ny Jesosy ianao zany a dia mitafy an' Jesosy foana ianao hatramin'ny farany. Ny akanjo tafianao eo zany dia Jesosy na eo aloha na aoriana miraikitra amin'ny vatanao zany anarana Jesosy zany. Tsy afaka ianao. Raha natao batisa tao amin'ny didifolo ianao zay mampitafasaraka anao amin'Andriamanitra dia mitafy didifolo hatramin'ny farany ianao fa tsy afaka eo aminao io didifolo io. Raha maty ianao zany a dia zao ny hitan'io Andriamanitra tompon'ny fampianarana zay mandefa anao any amin'ny elo io satria anao tsy mety miaina. Ozy izy hoe ino ty fitafianao ty? Ino ty didifolo ty nefa anao Amerikana, ianao Sinoa, ianao Frantsay, ino ty fitafiany ty? Ahoana ty ianao mitandrina didifolo ty? Nefa nefa miteny fa natokana ho an'ny Israeliana reo ihany io ary any Israela reo ihany io ny azo tandremana. Ahoana ianao no mitandrina an'io? Zay le fanteny apetraka aminao. Ary ahoana ty Jesosy be amin'ny akanjonao ty na ty Jizasy be ty na ity Jezu be ty? Ahoana io? Hipetraka aminao mihitsy zany fanontania zany. Eo izy Ôsa lasa tsy mpahazo any amin'ny elo any io fa mbola adverserako velona ataonao miseho atreko io Ôsa. Mpanota velona io izy ny tenin'Andriamanitra tsy mpahazo any amin'ny elo any io. Mpandika lalàna tsy mpahazo any amin'ny elo any io. Dia zao ny teniko aminao ny dikan'izay. Tena tsy voavonjy ianao raha tsy asorinao io fitafiana io. Satria ianao natao batisa tao amin'i Jesosy a dia mitafy an'i Jesosy mpampanota ary mitafy an'i Jesosy Andriamanitra ny Grika zay mbola zavaiko amintsika fa tsy ampitsoa ny fotoana. Zany tsy mba Andriamanitra ny Jiosy fa Andriamanitra ny Grika anio e. Jésus est un nom grec anio e. Nefa le Andriamanitra mpamonjy Jiosy Jaune 82 avy any amin'ny Jiosy ny famonjena. Le mpamonjy zany Jiosy ianao Grika. Jaune 82 ampiko ihany le teny satria ilaina izy a. Ilako tsy nikena hoe teny hoe efa hijanona fa ilaina be le teny a. Fa namporofonanao mihitsy fa tena tsy mety mihitsy le toerana misy anao. Jaune 82. Ianao nge ty dia atao farany ato le izy. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatra fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Ny famonjena zany dia avy any amin'ny Jiosy, nefa le Jésus ianao Grika, c'est un nom grec, afaka mijery iny amin'ny YouTube ianao fa c'est un grec iny, afaka mijery amin'ny Wikipédia moa any amin'ny Google any jereo fa nom grec io Jésus io na io Jizasy io. Nefa ny soratra masina miteny hoe ny mpamonjy dia Jiosy, donc c'est un nom juif. Anarana Jiosy io zany dikan'izay. Ka tsy mety le nataonao hoe nampitovy an'io. Raiky hoe Grika dia indray hoe Jiosy dia hitovy. Ary lay Jesosy zay Grika tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mampanota. Ôsoa zay Jiosy koa zany nahafaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony zay niaraka aminy. Profony zany voalohany sy ny zanak'Andriamanitra zay efa misy 2 arivo zay ny ato. Anjaranao mieritreritra. Hiditra ho isanay ve ianao ho any amin'ny lanitra hovonjenao ve ny fanahinao? Azanao miteny amin'ilay fanahy rehetrarehetra lay miteny amin'ilay fanahy rehetrarehetra zay mahainao hoe aza manaiky nofinao intsony ianao. Fa aza manaiky. Dia zao ny teniko. Rehefa teo vonjena ianao a manatona ny Ôsoa. Aza manaiky mihitsy ianao fa manatona ny Ôsoa. Ka noho izany averiko le teny teo hoe vonoa le batisanao fa raha zany rehefa maty ianao a dia mbola Jesosy ny didifolo mandefanao makany amin'ny elo satria mpandika lalàna ianao a io no hitan'Andriamanitra eo a dia ho atsipony any amin'ny elo ianao. Rehefa tsy tianao zany no atsipony any amin'ny elo na frantsay ianao na amerikana ianao na anglisy ianao na rosianina ianao na japonais ianao na afrikanina ianao na izanizy ianao dia zao ny teniko aminao a avotony fananao. Esory batisa nataonao io fa
mbola mitafy an' jesosy anao mandraka androany, mbola mitafy an'le didy folo anao mandraka androany satria natao batisa tamin'io anao tsy afaka eo aminao io ka raha maty ianao de tan de tazana io a any amin'ny elo satria mpanota andriamanitra tsisy mpampanotanao miaraka aminao a adverserany Ioshua iny fa androany kosa rehefa nahenitenika anao ka resy lahatra de vonoa le batisa anao iny fa tsy izy iny andao manao batisa ty amin'ny Ioshua am'izay antsory anao atao batisa ty amin'ny Ioshua miaraka am'izay ady a fa zay natao hoe tsy mahay manota intsony ary tsy mitandrana didy folo intsony satria natokana ho an'ny israelianina iny a fa tsy natokana ho antsika fa firenena aleo any zareo any iny fa tsy idiratsika ny tsika de Ioshua ny atsika ary misy ny lalànany Ioshua io no arahantsika zay no maranako anazy a manana lalànany Ioshua tsika zay arahantsika mbola veriko ho iny a de io no rahantsika etrehtra Jaune 12 a 49-50 a vaketsika amin'ny anaran'ny Ioshua hoe de io lalànany Ioshua io zay niteneko anao hoe zay batisa rehetrarehetra sy ny karazany teneko teo zay a lalànany Ioshua daholo zany a de araho am'izay rehefa te vonjiny anao a Jaune 12 a vaitsika ny 49 sy ny 50 a amarantsika anazy Jaune 12 49-50 zao tsy niteny ho ahy fa andraizana niraka izy no mandidy azy eo lazaiko a sy zay hotoriko ary fantatry fa fiainana manak'izay ny didiny koa la zay lazaiko de lazaiko arak'izay nolazan'ilay tampo io ny didy arahantsika ny didiny Ioshua ary didiny Ioshua le batisa hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Ioshua ianao lay manala ny fahotana ary tsy mampitandra anao ny didy folo intsony a zay anao vao tena tsy manota intsony mifaranatreo ny teny koa raha misy manana fanontaniana de afaka miditra am'izay tsika mirahaso atsika rehetra samytena soa mba hiangafina ny teknisiana metraka an'lay lay zay io numéro téléphone plus 261 34 32 255 21 ho anareo zay any amin'ny mobile zany no ijerinareo an'lay teny a plus 261 34 32 255 21 de vakeko moa zany zay fa zay ino moa zay fantena tonga ato fa rehefa tsy misy moa zany de fa mazava zany ny tena marina miarahaba tompoko ty misy fantaniana ty olona mandrava didy folo ve de tsy hanota io ny fanontaniana zany ny tena tsy manota zany satria maninona ny didy folo a de natokana ho an'ny zanak'Israely irery any araka ny voalazany lalàna ao amin'ny Levitikosy eza mizy sady anazavakely an'le lalàna ina moa ny lalàna tsy mampanota lalànany Ioshua ny lalàna tsy mampanota fa raha lalànany Ioshua dikainao de manota ianao zay ny atao hoe manota zany Levitikosy tsy Levitikosy fa inona koa zany Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo a andininy fafilo fahatelo ka hatramin'ny fahadimy Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5 hoe natokana ho an'izy ny didy folo sy lalàna Mose de natokana ho an'ny olona israelianina rery any zay ny valiny ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao tao tendrombohitra ka nanao taminy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zany hoe voafahatra tsara zany ny teny omena ny taranak'i Jakoba ny teny omena ny taranak'i Jakoba ary ho ambara amin'ny zanak'Israely voafaritra tsara izy zany zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptianina sy zay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery zany hoe efa hitanareo tsara nataoko tamin'ireo Egiptianina reo sy nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery tena matanjaka be mihitsy ny force avy any a ary ny nampahankanesako anareo aty amiko ary netiko aty amiko aty nareo ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko a de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa any tany rehetra any dada Iava ny tany rehetra ka zay didy apetrany aminareo ry israelianina de arao de zao ny teny dada Iava hoe ho an'ny israelianina rery any ny fitandremana ty fanekena ty ina moa le fanekena de ny didy folo tamin'izany fotoana zany donc avakitsika indray ny fanekena didy folo sy lalàna Mose ny fanekena aketsika amaky tena akaiky amin'ny tokony Deutéronome toko fefatra angambany izy zay a ka le fanekena nyteneto zany de natokana ho any zanak'Israely rery any a de zay le vakitsika eto somary miaritra ketsika amin'le toko sy andininy avoaka satria natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy ny izy aiza mizy iny Deutéronome toko fefatra
andinny 13 ny andiny 13 Deutéronomia 4:13 ny vakitsika ino nge ty Deutéronomia 4:13 Deutéronomia 4 andinny 13 Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekena zay nandidiana anareo arahina de nididy 10 ary nysoratany teo amin'ny vaty fisaka roa ireo io zany hoe ny fanekena soratana tamin'ny voalohany de nididy 10 fa saingy io kosa nefa nydeviteo soratana anatin'ny boky ary de nisan'izy io tateorina zany tafakatra 613 loi ka le fanekena zany de nididy 10 ny voalohany fa avy teo ny ampy raiky ambin'ny 10 faharoa ambin'ny 10 fatelo ambin'ny 10 ary lasa hoe ina moa hatrany amin'ny telo ambin'ny 10 senjato 613 loi zay ny izay ka rehefa otrany zany ka nambara zay didy fosy lana Mosesy de io natao hoe boky ny fanekena ka io boky ny fanekena io de natokana ho any zanak'isy riany ravaketsika ten'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Salamo inosana angety Salamo 147:19-20 ary dia mihaino tsara fa tsy faly mandefa mesazy kosa ny aloha Salamo 147:19 zay nge mahafantatra foana misy mesazy mitry nefany fampitoy am'le teny hitako foana ngeny Salamo 147:19 mihaino tsara aloha fa le tsy fenolo ihany le mavoa io ane io le mavoanareo tsy mety mihaino marina ho avy eo foana anazava de tsy mila tapenana mihitsy ny aloha fa mihaino ny fanazavana tsara hoe reto ny mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsy mitandrina didy fosy lana Mosesy satria natokana ho any zanak'Israely io satria lazanareo hoe ka lay tsy mitandrina nge ny mpanota de lazako anareo le tsy mitandrina mihitsy no tsy manota satria nankatoa tsara lalàna ny dada Iava sy Ahosoa fa lay mitandrina ny tena mpanota ary matsiravina mihitsy ny zatra nataony Salamo 147:19 vakitsy andreny teny de indray ny teny faharoa milaza fa tsy mety mihitsy ny afafirina mitandrina an'io milaza ny teny amin'ny Jakoby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely tsy ilanao toy izany tam'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatry reny tady ty faranty ny fitsipiny tsy mahafantatry reny le firenena hafa zany tsy mahazo mahafantatra ny didy folo sy lalàna Mose nareo nanina zany dikanareo ty ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry amerikana ry sinoa ry japonais ny tsaikitsaikitsony hatrany amin'ny arabo sy ny maro samihafa satria fa fireneny reny iza moa miteny aminareo hoe tandre aminareo didy sy lalàna Mose satria ny lalàna ato miteny hoe tsy fantatry reny tsy fantatra ao zany nanina iny dikainao Andriamanitra mahafaka mandainga nga io aminao ko ataonao an'izany ianao ny mpandainga de mieritreeta fa tsy fanao io ataonao io roa zay fahatelo voalaza ny lalàna fa any Israely rery any no azo tandremana tsy azo entina ty Madagasikara mihitsy na ny Fransa na ny Angletera na ny Amerika fa fady Deutéronomia 4:1 Deutéronomia 4:1 mihaino tsara daotsika eny tokantrano any ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zany hoe ty lalàna ty zany de tena didy sy fitsipika zay ny nasainy ava Andriamanitrareo ampianarina anareo zany hoe ty didy sy lalàna ty de didinareo ho ampianarinareo ary ho aranareo aiza ono ny ampianarana azy sy anarana anazy any amin'ny tany zay alenareo holovana any amin'ny tany zay aleny zanak'Israely holovana no afaka hitandremana an'ity sanarahana an'ity ary ampianarana an'ity lalàna tsy azo ivalozany zany fa tena mipetraka hoe ahoana zany reto hafa fireneny reto mitondra nyity didy folo ty Madagasikara na ny Fransa na ny Amerika iza nampitondra an'io anareo fa ny lalàna mihitsy no miteny hoe any amin'ny tany zay alenareo holovanareo ihany io ny azo tandremana ka ny tany zay holovany zanak'Israely de any amin'ny tany Kanana na le hoe tany Israel am'izao tsika miteny zao zany hoe ny didy folo sy lalàna Mose zany de any amin'ny tany Israel irery ihany no azo tandremana tsy azo entina any Amerika any France any Angleterre any faritry ny Sinoa na eto Madagasikara na any Afrika interdiction totale tsy azo atao fandikan-dalàna
mpanota zay manao an'izany ary mpiady amin'ilay Eloheny Israely Iahivah anarany. Tena zava-toza mihitsy tsy fanao. Ampiana ny toko sendininy anankiray Deutéronomie 12:1 mbola didy mametra fa tsy azo entina ao amin'ny tany hafa mihitsy io fa ao Israely rery ihany ao amin'ny androm-piainan'ny Israelianina, zany hoe raha misy Israelianina velona dia any Israela ihany iny azo tandremanao fa tsy azo entinao mitoeran-kafa io, lalàna zany efa moa tsy hain zareo ny tena izy. Deutéronomie 12:1 le Israelianina reny tenako an'izay zany ary tsy fantany zany nefa nizy tompony io lalàna io. Deutéronomie 12:1 izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo. Verina indray zany hoe ny didy sy ny fitsipika le nomeny anareo ny Israel dia ny didy folo sy ny lalàna Mose dia zao zay ho tandremanareo sy aranany amin'ny tany zay omeny Andriamanitra, zay omeny avandriamanitra ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra ianareo ambonin'ny tany. Aveko tsara, izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny avà Andriamanitra ny razanareo anao olovana, any amin'ny tany zay nomena anazy lovanony no hitandremana ny ty didy fosalana Mose ty amin'ny andro iainana zanak'esy eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsy mahazo mihitsy ny hoentina ho any amin'ny toeran-kafa io fa ao Israely irery ihany. Zany teny zany dia voafatotry ny teny hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:2 tsy azo dikena zany teny zany. Ninonino teneninao dia didy sy fitsipika zany, tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Deutéronomie 4:2 ary rehefa manova an'izany ianao dia trany dia mpandika lalàna lasa devoly aza manao an'izany. Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:2 voilà. Aza ampianareo ary ny teny zay nandidiko anareo teo, le hoe tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io didy folo io fa ho Israely rery ihany. Aza ampiana zay teny zay ary hoe natokana ao amin'ny Israely rery ihany ny fankatoavana an'io dia aza ampiana zay teny zay. Zany hoe aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoranareo, tsy azo ampiana zay teny zay ary tsy azo anesorana. Rehefa hoe natokana ho an'ny Israelianina dia Israelianina rery ihany, tsy mahazo miditra ao ny malagasy, ny frantsay, ny anglisy, ny komorianina, ny arabo, ny amerikanina sy ny sinoa, tsisy mahazo miditra ao zany. Ary rehefa hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana dia tsy afaka miditra ao koa ny dikan'izay na iza satria voalazany teny Andriamanitra hoe didy ny avandriamanitra reo zay. Didy ny avà zany le hoe ao Israely rery ihany iny azo tandremana, tsy azo anampianao zay, tsy azo anesoranao zay. Didina avoaka ny dada Iavà zany. Didiny dada Iavà hoe natokana ho any zanak'Israely rery io dia tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo anesorana zay teny zay. Rehefa mandika zay ianao dia mpandika lalàna ary devolony miaraka aminao, tsy makany amelana. Zay le izy zay. Zay aloha zany mivaly ny fantena hoe tsy azo tandremana zany mihitsy io fa hatalana sy mitandrina zany. Dia le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ary no nanindry an'io hoe aza anampianareo dia aza anesoranareo. Zay mitandrina an'io zany aza anampiana dia aza anesorana. Mihaino tsara daholo tsika ho dia mamaky fantena foana nge zava maharery hoe aza maharery fa manana fotoana mihitsy tsika amakiana ty hatramin'ny farany. Matio 5 Matio 5 manomboka 9:20 zay ingeny teny Hosoaitra. Matio 5:18 natokana ho any zanak'Israely dia tsy azoko tena koa na le zanak'Andriamanitra raha ny teny an'izay. Ino ingeny teniny lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na litera iray na tendrotra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Rehefa mitandrina didy folo zany dia tsy azo foanana io. Dia inona le tsy azo foana zay Hosoa, tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny Israelianina rery io, zay le tsy azo foana. Dia tsy azo foana koa le teny hoe any Israely rery io ny azo tandremana, zay koa tsy azo foana. Rehefa nandika an'izay ianao zany ianao le miady amin'io Andriamanitra marinay. Ody milaza foe zanak'Andriamanitra fa tsy zanany ianao. Barazy be mipetraka eo aminao hoe tsy azo atao io Zay aloha anankiray zay. Indray aloha tsika hiditra amin'ny fanazavana manaraka, fantena manaraka hoe
miaraba tomoko olona mandravadidy folo ve de tsy anota hitindraitsika hoe fa inona moa zany nino moa ny ipetrahana ato zay le tsy mitandrina didy folo ary tsy zay no nandravan'io aloha fa eo soa mihitsy ny nandravan'io fa tsy za fa rehefa nyravainy de nyravaiko de nyravain'le rehetrarehetra zay ny marina de andana vakio ny toranareo avoaka keto le tora sady miara mijery daholo ny hatra ny ampitan-dranomasina any hoe ity ny bokyny tora ty ty ny bokyny tora ty ny titralisme moa zany iny moa le izy titrady lazay teo misy aty hoe itamasiac.com zay le misy anazy zany zay de vualep un de tamasiac camis er for all mortals tsorepente ny tofolofolo zay ny anarany eo tofolofil tsy haiko zay dikany ty tongavany amizay fa tsy any koa ny tena lesona atsika androany fa raha okaroa izy vita ihany fa ato am'ty boky ty mihitsy ntsika no mijery hoe boky tora zany ty soratandreo tamy teny hebreo zany ny etiketa ny filazantsara de ao amy boky ny efesianina 2:15 no vakitsika tande aleo tsy de baiboly hebreo moderne mihitsy ny vakitsika anazy Hébreux chapter 2 verse 15 efesianina 2:15 zany amy teny malagasy amy teny frantsay sy malagasy moa amy teny malagasy zafady indrindra efesianina 2:15 de vakiko etiny izy de adikako amy teny anglisy koa satria teny anglisy ny ato zao aloha vakiny amin'ny teny hebreo io le teny hebreo de ty le toraty zao ty amy teny hebreo ty any izy zany makany de gauche vers la droite de droite vers la gauche ma tsy nazy lecture iny izy iny de io ny toraty io hitatsika ampovoany io miseho mandalo io de mitohitohy lavabe any de andao amizay vakitsika ny digeny eto amy teny zareo efesianina 2:15 babatlo haeba bibsaro et torat hamitsot vatskot libro bnapiso de be de be moa fa aleo tsy toizantsika ntsony fa aleo adikatsika amy teny anglisy tao ambany ato efesianina 2:15 amy teny anglisy de mamaky teny anglisy kosa antsika etrarehetra ohatra ka na tsy mahay teny hebreo azy by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment zany hoe by abolishing in his flesh tamin'ny alalan'ny nofony nandravana the hostility ny fifandrafina zay dikany eo amy teny anglisy zany amy raha dika amy teny gasy by abolishing in his flesh the hostility de zao aveko tsara tao amin'ny nofony in his flesh by abolishing noho ny amy fanapotena fandravana zany hoe tao amin'ny nofony zany no nandravana the hostility ny ateo hostility dia ny fifamonona ny tsy fifanarahana mihitsy fa ny fiadivana miady foana zany ary mifamono which is zay tsinona fa the law of commandement ny lalàna mihitsiny de lalàna ny didy mihitsiny zany hoe ny didy mihitsiny zany lay ny vonona teo amin'ny ady fijaliana inisy flesh zay le hoe inisy flesh zany ny flesh ny nofo tao amin'ny nofony zany zany hoe misoatra masina mihitsy no miteny amy teny hebreo fa ny toraty mihitsy no maty tao io le efesianina 2:15 amy tora io le babatlo hayaba bibsaro et tora hamitso vatskot zay le izy io le tora vandravandra be io ko anareo mpamaky tora rehetrarehetra io vakeo fa io no anatin'ny baiboly hebreonareo io ngamba ny ampiny ajanonareo zay ka ny ateo hoe tora de ny boky ny lalàna rehetrarehetra ny soratan'ny mose nanomboka atao amy genesis zay misy apahany voasoratrany sy ny voasoratrany tao zany izy mihitsy nanohatra raha milafiny ray de ny tifantena lalàna moa de hoe exodosy leviticus
numéria ary ny deutéronomie reo ny tena livre de loire eo fa misy moa ampiditra an'le genesis koa ao a tsy de olana satria mosea nanoratra an'iny ka tsy de olana iny iny moa le lovatsofana iny fa tonga atao aminazy fa tena nanoratra izy zany dika zay raha mifandehany zatra nampanaovanareo olombelona zay ny fandehany tantara ka eto zany a osany hoe nareo mpandravadidi folo ve no tena mpanota de osiko mantsany hoe misy ohatra masina mihitsy ny de milaza fa nyravany io ary nyo arana kosa de lalàna ny eosoa zay le arikitra am jaona voalohany toko fa reo izy iny lovaketsika ndray miteny gasy voteanitra taminy satria le fantaina moa tsy maintsy voalina miteny ohatran'zay a vaketsika ndray ny bokony aiza moa izy iny ndraiky izy azo jereny ty le ato amaky ndray tsika ny baiboly le jaona voalohany a toko voalohany a andiny fafimy efainareo tsy anjery kosa niry rakizy ataony loka hoe be deabe teknisiana mantsy eny loka io de zay ny mitonga ny mamaky jaona voalohany a toko voalohany angambany izy indra sy diso a e jaona voalohany toko voalohany a ianao nge ty e zay hatramo voalohany de zay efa renay zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiaina fa efa naseho ny teny fiaina rehefa nitazy zay a de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiaina mandrakizay eto zany de miteny andriamanitra hoe ny zahatra voalohany zay efa irenay sady efa hitan'ny masonay a de nijerenay a sady efa nitsapananay a de ny amin'ny teny fiaina zany te resahany ty lay teny tonga nofo iresahana io izy io zany a de sady efa re a hitan'ny maso a jerena nitsapainy tanana de ny amin'ny teny fiaina hita izy io amin'ny jaona voalohany toko fafino izy ndraky izy amle hoe diny fafino le didy vaovao de io ndray le jaona voalohany toko faharoa diny fafito diratsika indray le izy ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo ty mantsy le tenen'olona hoe misy didy tranaina nge de no heveriny fa didy folo zany resahny eto zany de trany de manitsy be aminareo mihitsiny a zao le voalaza zao le voalaza tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela de io le navoanjareo izay nananareo hatrany voalohany de io le navoan'zay rehetrarehetra mpitandrina didy folo io a misamborony tony teny ty fa ny heveriny fa didy folo angany nampianarina de ny didy ela zay efa renareo zay zany hoe farenareo ty didy ela ty izy ary io didy ela io ary koa didy vaovao no soratako aminareo de zavatra marona eo amin'ny sio aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava de noho am'izay nge le teny amin'ny andinin'ny fahafito ny didy ela de lay teny efa renareo zany hoe ty didy ela ty zany le teny efa reny zareo raha miheno tsara zany nareo de teny hitanareo tsy mihitsiny hoe ny didy ela de le teny efa renareo eo amin'ny andin'ny fafito de ry farany ambany ry hoe ny didy ela de lay teny efa renareo de mamaly am'izay am'zay tsika tamin'ny jaona voalohany toko voalohany ina lay teny efa renareo lay ty hoe lay teny efa renareo zay hatramo voalohany de zay efa renay de zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerinay jerenay sady efa notsapainy tananay de ny amin'ny teny fiainana lay efa re satria zay efa renay io izy io e amin'ny andiny voalohany zay efa renay ka inona ny efa re ny teny yahosoa le teny fiainana io izy io eo amin'ny alohan'ny andiny faharoa io izy hoe andiny voalohany de ny andiny faharoa de miteny izy hoe ny teny fiainana nge le rehatra am'izay e ka tsy le teny fiainana fa lay nihitan'ny masonay lay nitsapahany tananay tsy de le teny fiainana zany fa yahosoa io le hitantsika am'izay ry jaona toko voalohany a de vakiko amin'ny teny frantsaizy rehefa aveo de mazava tsara aminao am'izay jaona toko voalohany a ka ny mandrava didy folo mihitsy ny ana ny tena mety satria zay nga mitandrina didy folo ary nandravan'io de yahosoa satria nampiadiny jiosy ny jentilisa io a nefa ny jiosy ny jentilisa tsy maintsy akamana de voatery tsy maintsy ny ravana satria vonjena ny jentilisa jaona toko voalohany a andiny voalohany tamy voalohany teny io ary le teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ngamba le sy tafitsy ty zay tamy voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra zay io voalohany zany a io iny tamy voalohany teny ary ny teny de nonona tamitsika zay izy amizy
aiza moa le ary teny de tonga tamitsika kanona tamitsika amin'ny andiny fafirina amin'ny zay amin'ny andiny fiefatra ambiny folo ary ny teny de tonga nofo kanonina tamitsika ary hitanay ny voninany de voninahitra mendrika eo any latokana avy tamiray zay eo zany de mazava-be mihitsy le teny hoe ilay teny zany de tsisa fa Yehosoa io le tonga nofo io zany de io teny io le voalaza tany hoe le teny farenareo ihany io teny didy talio le didy talio izy de le teny farenareo ihany de ny tenin'ny Yehosoa dikan'izay satria ny tenin'ny Yehosoa no nomena ny apôstôly de eo nateo hoe lay didy efa elatra am'izay fa tsy ny didy folo mihitsy diso hevitry nareo aleo mafisitsika amin'ny teny vazaha indray izy mba ho azy nrehetra rehetra am'izay hoe hay tena fitaka daolo ny ataonreto mpitandrina didy folo reto zany de tena lazaiko anao mivaly mamitaka anareo mamono anareo azay mety fitandro etsony amin'ny manaraka manarahany zay ady am'izay ambassadeur-ny Yehosoa mazava-be ny teny fakiko indray izy 1 Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie la parole io resany eto io atsy izy nefa le la parole fa Yehosoa le hitantsika teo iny ihany ry avetsika vetivety le Jean chapitre 1 verset 1 to vakitsika ndray izy Jean chapitre 1 verset 1 sy ny 2 au commencement était la parole io izy io et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu zay andiny 14 et la parole a été faite chair io ndray izy io la parole a été faite chair elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père io parole io zany le tany voalohany ary tonga atao amitsika le la parole lasa chair izy et la parole a été faite chair io nous l'avons vu là hitatsika tsara izy io iverentsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 teo zany satria vitantsika fa Yehosoa le la parole zay tonga nofo zany ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu voilà concernant la parole de vie titady farany amin'ny verset 1 farandrindra concernant la parole de vie nous avons entendu la parole de vie zay ny dikan'io avadikitsika am'izay le 1 Jean chapitre 2 verset 7 bien-aimé verset 7 avy hatrany ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement zay phase le tany commencement de efa tsika hitona atao hoe enao ingaty ce qui était dès le commencement la parole de vie et nous avons entendu cette parole là fakio tsany hoe ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu zany hoe dès le commencement on a entendu qui a-t-on entendu c'était la parole de vie zany hoe ny la parole zany no efa hita tany amin'ny commencement ary efa eny tam'izany fotoana zany de io zay am'izay izy hoe io commencement io bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis je vous écris mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement io izy io le commencement nefa ny atsy izy efa resaka Yehosoa io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue mazava-be mihitsy zay teny zay ce commandement ancien là mianara-teny français ho zay mbola tsy matakatra an'le ty fa mazava-be io teny io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue donc nous allons revenir sur ce qu'on vient de dire là donc ce qui était de le commencement zany zay nanomboka tamin'ny commencement zany de zao io nous avons entendu cela eninay io tamin'ny commencement io de avetsika ndray le ato amin'ny 2:7 ato bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement efa trany amin'ny commencement zany io de tsy zay nefa le commencement fa nous avons entendu sa parole de ty ambany ty izy concernant la parole de vie nous avons entendu cette parole là dès le commencement c'est la parole de vie ary la parole io am'izay le ny teneny eto hoe car
Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verina zany tsika fa tsy izy akory fa lay commandement ancien zany a de tsy inona koa lay commandement ancien fa c'est la parole de vie que Yahushua a annoncé par sa bouche afin que tout le monde comprenne que c'est lui qui est le vrai sauveur. Voilà. Zany hoe tika zay teny zay de hoe mba ho fantatrareo fa lay teny hoe parole eto a de tsy olona hafa akory fa Yahushua tsy didy hafa le vereo fa didy folo fa lay teny Yahushua. Nous avons entendu cette parole et ce commandement ancien-là c'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Nazaveko anareo zany fa tsisy idirana didy folo mihitsy resaka fa ny teny Yahushua ny resahana am'izany. La parole que nous avons entendue mazava be ty ka inona ny parole tsapain'ny apôstôly tanana didy folo ve ny tsapaina tanana ary ny didy folo ve ny mpanjinina tamin'ny maso. Didy folo zany tany amy zanak'Israely tany zany nisy an'izany de nirazam-beny zareo ary izy tsy nandray tanana didy folo efa izy miteny hoe que nous avons touché par nos mains. Hitanao tsara io ka ny zavatra nyraisina tamin'ny tanana de Yahushua nyraisina tamin'ny tanana fa tsy didy folo. Ary le parole tam'zany a la parole de vie nyresana teo et c'est la parole de vie qui est le commandement ancien. C'est-à-dire noho izany a midika an'izany de zao a midika le hoe parole de vie de io le commandement ancien tsy didy folo fa Yahushua satria Yahushua ny atao hoe la parole. Ary la parole namoaka didy a de ny didiny Yahushua. Ka zay ny valy teny omenanao rehefa neno tsara nareo rehetrarehetra am'izay mitovy hevitra am'izay hoe tsy nanota mihitsy zay tato a. Hoe nandrava didy folo ve ka nanota? Nanao ny mpitanina didy folo ny mpanota ary mitsipy any amin'ny hely satria nandidy ny dikany Elohey Israel Yahavano anarany. Dikanareo zany didin'Andriamanitra zany. Ary tena tsy mehentra reo nitsaketsaka nefa misy tena hoe aza nampiana de aza nesoa ary mpapandainga le zanak'Andriamanitra mihitsy. Fa mieritreretra. Faharoa ty zany a mamaky ny zay voavaly ny voalohany a. Ao ary faraiko ny vadinao de ho tsapanao zany tsy makato didy folo zany. Zany mampiseho mahadevoly anao. Hoe ny olona mpitandrina didy folo de mpangalatra vadin'olona. Efa hitanao tsara zay le izy zay. Elo ihany zao tia de hoe vitanao ny mangalatra vadin'olona ny teny izy. Raha mitandrina didy folo ianao a de tsy anana zany saina zany ianao. Fa zany ny prova fa ianareo mpitandrina didy folo de olona mpanao ratsy nareo. Za ve ny tsy mitandrina didy folo de inona tokony apatezitra anao za za ngeny tsy mitandrina fa ngamo za terenao hitandrina an'io koa sady. Ngamo misy lalàna ito ambony tany tsy maintsy mitandrina an'io meo anany teny azay. Fa ho any zay teo vonjena de ndana makany amin'ny Yahushua zay le izy zay. Ary zay teo vonjena no entiny makany amin'ny Yahushua aza misy mitandrina didy folo fa makany amin'ny elo nareo. Fa zay te tandrina anio mitandry elo nareo no mitandrina de zay ny teziranareo. Inona tokony apatezitra anao aminay. Ohatra hoe ity misy dité misy ronono de ity misy café misy poizina. Efa fantatreo fa café misy poizina izy aniny ohatrany hoe dité misy ronono hoaninay. Ka raha tsy olona vendrina ny tena manako inona ny misy poizina indray. Ohatran'izany io. Ka say mihitsika mieritreritra mihitsy ny am'izao fotoana zao fa mifarany ane tantarany tany matoa mandeha zao zatra zao hoe. Zaranao mieritreritra rehefa tsy teo vavonjy moanao de tsy hitanay zay ho tenenina fa de zay izy zay. Ka zay ny valy teny hoe raha tena mitandrina didy folo tokoa ve ianao ohatra zay misy teny hoe aza mangalatra ny vadin'olona ao moa zany tsisy an'izay koa ny tena marina. Ianao afaka mangalatra ny vadin'olona fa zay namonany Davida raha ianao ny tantarany Davida. Tena ataon'Andriamanitra faizana teny hoe Elohey Israel fa izy a ka mieritreretra ianao izay tsy mitandrina didy folo ko ny vadiko nalainao. Fa de heverinao fa vehivavy tsisy saina koa raha ny vadiko ny tenisiko ataonao an'izany. Tsotra kely ny vady ny aleva raha mahazaka anazy de ataovy. Rehefa te vorora sy voadaka de manaova an'izay. Zany anay tsy mahay manotatsony na ny vadinay aza tsy mahay an'izany izy. Ary ny vady zay ady tsy tia lehilahy zany za rery ny tia. Taka anahy koa tsy tia olo-kafa izy rery ny tiako. Zany ny atao amin'ny Yahushua zany. Ary tena fifalianao anay mihitsy zany. Fifalianao anay mihitsy zany hoe rery anay mihitsy zany hoe tsy mahay manao ratsy zany fa ianareo mpitandrina didy folo io anao zao de mbola nambakainy ataonao. Zay le hoe andevona mangalakatsaka de nambakanina lefany. Rehefa nivoaka izy tany Antsahady io fa nivoaka tao daholo ny zatra rehetra tratra izy tena marina. Ianao io de nisy azy zany.
fa tena manaraka andray aza io moa zany de efa naropo tamina didifolo de mba mamangoty ely zany ny toetsainareo zany any toetsainareo zany mampimebe mihitsy salamy fa tsy natokana ho any rehetra ve efa nomeko teo le teny tsy natokana ho any rehetra satria maninona natokana ho any zanak'izy serery ihany efa navokako teo ny lalàna reny rediredy daholo no miteny natokana ho any rehetra zany adalan'ireo olo reo zany teny mose zany ange tsy azo anampiana tsy azo eny esorany ka raha vao mitandrina ny didiny mose anao de didiny avany dikan'iny de tsy azo tandrema ny hafa firenena lalàna tsy azo evalozana io on ne peut pas toucher à cette loi là à cette alliance tsy azoko tiana mihitsy ny io alliance io dikan'izay fady voilà amenama zay salama tompoko azafady mba tamso afy tompoko le didy tena mifolo sy eninjato inavy le izy tompoko de mialatsiny aminao zay fa zay tsy mitandrina an'io a de tsy hitako zay tantaranay anao aminazy tsy miditra am'zany a aza ve zay teknisiany mizany manama teknisiana de reo mba ataoko anteneto ie ka noho zany zany de tsy afaka mitanisanao ni satria zahatra tsy ipetrana tsy hitanisanao an'zany a zay mihitsy salamy tompoko de foana ve zany le soatra masina hoe zao no andriamanitry ny nofo rehetra andriamanitry ny nofo rehetra izy de le nofo rehetra ny teneny hoe ny israelianina mitandrana didifolo a sy lana mose ary ny akoatran'ireo a mitandrana lalàna ny eosoa zay fotsiny ataonao zay zay le tenin'ny andriamanitry ny nofo rehetra samy mitandrana ny azy mazay ve zay ho any teknisiana zay tsy olo tena le piaino a zay leva andriamanitry ny nofo rehetra zany a de mahazo valiny tsara tokoa ianao zany dika zay hoe izy miteny hoe ho an'le nofo rehetra ny israelianina zay ao anatin'ny klasy nofo rehetra didifolo nitandremanareo zay ny anareo zay ho an'le nofo rehetra akoatra zay kotsany a yahosoany mitandremo ny lalàna ny yahosoany tandremanareo de zay manaraka ny yahosoa tonga any amy lanitrylanitra fa zay mitandrina didifolo makany amin'ny ero de zay tianareo rano ho an'zay io afa firenena satria raha va le didifolo efa nomeko anareo teo ny toko sy andininy a boky tora mihitsy no miteny an'zay mazava ve zay teknisiana rehetrarehetra tsy olo tena le piaina zay dasy le hoe misy hevitra rety lefa ny fanamarian'ny piaino a hoe zao ny andriamanitry ny nofo rehetra tinytenenina le hoe lasa fanahy fa tsy nofo raha lasa fanahy kosa n'le olona de manatona ny yahosoa am'izay izy yahosoa am'izay no aranao satria yahosoa no natonga andreo lasa fanahy de rehefa lasa fanahy no ny amin'ny yahosoa de lalàna ny yahosoa am'izay no arahanao fa tsy mitandrina didifolo intsony zay le hoe tandremo ny didiko izy yahosoa raha ty any aloha de mitandrina ny didiko izy yahosoa zay ny teny de tandremo ny didiny yahosoa zany zay zay zany fa de tsisy trony ny fanontaniana ny avy any ampitan-dranomasina loatra de mbola tsy mandefa fanontaniana fa mety raha pitsoandray zareo vao mametraka fanontaniana fa mbola mandinika tsara zareo zay fa de miraso atsika tainy yahosoa ndray zany a zay ny famararana ny fampianarana tandroany a de mbola misy anakaiky aty da ndray aloha toizatsika ary salama tompoko ahoana marina moa ny tena nahitana n'lay anarana efa nampianarina teto zay fa andrindray many amin'ny fotoana manaraka atsika mamaly an'izay satria lay anarana zany de tena zay fotsiny e ny nahitana n'lay anarana zany a de efa nazavaiko avy any aminay anaran'le zokiko io a avy any amy lanitrylanitra io anarana io nomena anareo aty a de ny afantaranareo anazy de zao afaka mifahotana zay miaraka am'izay ihany ny fahafantaranareo an'io atria zay ny antony le nanomezanandreo an'iny mpamonjy iny a afaka anareo mifahotana de tsy mpanota ntsony ka rehefa tonga le hoe afaka mifahotana tsy manota ntsony zay miaraka aminy a io le anarana io de zao toriko aminao zao tsy misy fanontaniana lavabe zany ka raha miteny hoe izy andahitanareo le anarana efa name fanaporofona ihany araka nalàna mose sy ny rehetrarehetra zay miko anareo kanefa ny lavabe kosa zany a lasa fampianarana hafabe izy fa aleto atsika manaraka andray zany zay egny mba keny fotsiny ao satria rehefa tonga mampianatra iny de no tsy mihaino zay misy le olana zay tsy mihaino nareo rehefa mampianatra de zay zao le tena manisan'ny mampalelo fa zataon'zany a fa valitsika amin'ny fotoana manaraka andreny a amin'ny fampianarana manaraka zay zany fanontany mbola misy ty tsisy trony ka tapitra teo ngamany izy zay zany fa de miraso atsika rehetra samy hotainao soaza tsy misy trony no fampiny message hitako ato le aby le andrasako kely vetivetika ary aloha
io andry kely a zay tapotra hono izy ny mpandefa mesazy satria ny telefonako ampiasaina dia tsy afaka mandeha mesazy a dia vita treo zany ny fampianarana matoka fa faly daholo zay ny fampianarana sy ny fanazavana ary ny faniriny zay aty a dia tonga soa daholo vonjena rehetrarehetra na vahiny a na hafa firenena samy tonga ato amin'ny soa daholy samy vonjena daholy dia mirazo tsiketra samy tonga soa ty amin'ny osoa dia nio tsara daholo zay nampianariko zay fa hitanao tsara fa tena famonjeny zany voninahitra ho any dadamala iava voninahitra ho any osoa ary efa afatsika sotra betsaka dadamala iava ny amin'ny teny rehetra zay nomeko teo misotranao ny amin'ny soavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe nomenao zao teny tsara sy mamonjy fiainana mandrakizay Yahosoa le fanafotana sy famonjena taio ny teny hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay rehetra miaino zao voninahitra anao mandrakizay mankalaza anao sy mankasitraka ny nataonao Yahosoa vonjeo ny olona ary niangatany zay ady amandrakariva dadamala iaiavasy Yahosoa dia zao ny andefasanao ny fanahy masina hisitona ny olona hiverina am'izay ho any aminao aza atao misy mijanona zay voalahatra fa mahatonga soa atao aminao dada iavasy Yahosoa efa nomeko ny teninao sy ny fampianarana zay mitondra azy hoakaty aminao Yahosoa anjaranao ny sisa dadamala iavasy Yahosoa vonjeo daholo zay rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny anaranao Yahosoa no asa mivavaka izany amen dia miraso tsiketra samy teny Yahosoa mafitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka indray a velomato